La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Any amin'ny HCC avokoa ankehitriny no mifantoka ny mason'ny malagasy fitsarana izay endriky ny fiandrianam-pirenena sy any fitsarana tokana araky ny lalam-panorenana afaka amin'ny tsara sy mamoaka ny vokatra ofisialy ny fividianana filoham-pirenena farany teo. Itovy amin'ny vokam-pividianana avoakany CNIV ny vokatra ho avoakany HCC amin'ny alarobia ho avy izao ka isin'ny fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. No tanterahana tamin'ity androany ity tety amin'ny foibe toeran'ny Cultivé FM ny fifantenana faharoa ny Miss Jeunesse Madagascar Antananarivo. Niarany tepitepe tamin'ireo mpandray anjara ireo ray aman-dreny raha samy manana ny fomba fanalana tawatra ireo mpandray anjara. Mahery ny Raetsy sy ny Gilet jaune nanao fetsiketsehana omaly sabotsy tao France raha ny fanisana teny amin'ny Place Beauvau. Nomelohan'ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron erisetra antsanga. Nedidin Rövertrani. Finaritra topilasy toboko avy ny vaovao eto amin'ny Cultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia any amin'ny HCC avokoa ankehitriny ny mason'ny mpanara-baovao sy ny malagasy. Fitsarana izay endrika fandrianam-pirenena sy any fitsarana tokana araky ny lalam-panorenana afaka mitsara sy namoaka ny vokatra ofisialy ny fividianana filoham-pirenena farany teo. Itovy amin'ny vokam-pividianana izay navoakany CNIV ny vokatra izay ho avoakany HCC amin'ny alarobia ho avy izao ka isin'ny fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Rarsona Yandry. Andro vitsy sisa no isaina dia ho fantatra ny vokatry ny latsabato no tanterahany vahoaka malagasy ny savidianana tamin'ireo kandida miisa 770 ho filoham-pireneny nandritra ny fifidianana fiodinana voalohany. Efa niarahana hita iny ny vokatra fonjomaika ny avoakany CNI izay tena nahaberesaka tokoa na tamin'ny fikirakirana na ilay logiciel nampiasaina na ihany koa tamin'ireo taremarika diso tsinahy hoy ny CNI ka tsy maintsy namoahana fanitsiana enandro aty aoriana. Fifidianana izay tsy sanatria kilalao velively satria masina loatra amin'ny tany milaza azo mpampiatra ny demokrasia toa antsika izany safidim-bahoaka izany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao raha toa hitovy amin'ny vokatra navoakany CNI ny vokam-pifidianana avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana satria nambara fa tsy mitovy ny logiciel ampiasain'izy ireo. Ny aniza izany no logiciel anambara marina ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany iny. Amin'ny alarobia maraina ho avy izao amin'ny 10 isika no ahafantatra ny valin'izany. Fanontaniana hafa ihany koa ny amin'ny hoe anao ahoana ny fifampiandaniana ireo kandida raha isy ihany ilay fiodinana faharoa. Ilay Miala Rajao no dradradradraina teny Akanja sy tamin'ny Ainao Manjery ve iova hoe ndao ifanometanana fa ny hoavin'ilay firenena iombonana no loloavina antampony loha ka tsy atao hoenatra ny vavabe natao imasom-bahoaka volana vitsimonja izay. Ny tsy azo lavina ka azo alaina ho lesona mivaingana tamin'ny safidin'ny vahoaka iny dia nanehony fa efa vahoaka matotra ny malagasy ka tsy azo teriterena amin'ny fahefam-panjakana intsony ny safidiny. Efa ampy azy ny raha-matahora lava sy ny tsindry azo lena nataon'ireo nampindramin'ny fahefana ka no faiziny mafy tamin'ny alalan'ny fifidianana ho tonga saina. Ny tsy tonga saina amin'ireny fa mbola manakarama vahoaka sahirana anakorontana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy mibandalana dia mbola hita ny atezeram-bahoaka fa leo hevitena ho tsy maty manoto eo ihany. Aoka tsy ho adinoana fa ny vahoaka no andriamanjaka ary izy ihany koa no tompo-pahefana fa ireo izay nitondra dia nampindramina fahefana fotsiny ihany. Ka rehefa tonga ny fotoana analany io fahefana nampindramina io dia efa maro no nahita lesona tamin'izany teto Madagasikara. Masina loatra ny safidim-bahoaka koa aoka izay tena safidiny no ampanjakaina.
fananareo tapahefana fividianana safidin'ny vahoaka tsy famitombana ny lisitry ny mpifidy ireo no hita tany amin'ny toerana samihafa nandritry ny fiatrena fividianana filoham-pirenena fiodinana voalohany farany teo fitondrana pirofo makasika izay ireo ny ompanany adefitra tao anatin'ny fandaharana ankitso-po teto amin'ny Cool TV ny zoma teo zenerana tamin'ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe sy ny mpanao gazety Kahitan Andriatsilava izay nidina ifotony ny anadiady ny zava-misy marina tany amin'ny faritra Androy ny KMF Knoe kosa ankilan'izay izay nanana mpanara-maso arivo mahery manerana ny nosy arahantsika ary ny sobiny tazay fahian-kevitra izay nafany me izany le vola efa tsalagny pary fikontany io sy fikontany io de tsy maintsy lanigny ho reky ty SVM de natahotsy amizay zany le olo de nakatoa satria anomagny vola be ary nampiasagny dijadony satria araka ny teny député Milavony zany te hoe aza ny tany sy ny fanjakana satria chef zapo moa zany ataontsika hoe mpitarika an'le raha nataony député Milavonjy io chef zapo io nizarany vola io mototelo nampiasaindreo tamizay ny fanenjehana teran'ny commune mihitsy moa zany zay tenako nagnenjika andreo amizay ombandreo fa de sakory moa atao noety manana kely teo ampelantanako amin'ny resaka carburant tsy naharaka andreo sasy aho nafa lavalava natety teo BV 9 teo aho tamizay amin'ny commune Jafary manokana io fa de nitovy daholo zany ny zavatra nataondreo taminy zara vola mambrany BV président Fokotany zarany vola président Fokotany aloha tsy hitako le vola nomeny azy fa mambra BV tena vola roa hetsy io tsy mipaiky io isaky BV reo amizay no niasa nanodina an'le safidim-bahoaka misy toerana anankiray moa zay ny tena nampalahelo satria raha ny fahitako ny BV ndreo nafeno ndaty 700 ndaty ny filo tao ny fampifidianana zany 700 zany ambanivohitsy au moins zany à 4 heures 5 heures vao tokony hisy ny fagnisam-bato nefa amin'ny 12 de fa vita fa tsy nagnisa vato fa vita le élection fa mipetrapetraka membre BV amin'ny 12 antsako ambany exemple misy BV roa iagnaragny raiky atoagnay liste électorale raiky atoagnay zany liste électorale amin'ny BV raiky atoagnay mitovy oui mitovy fa le chiffre fotsiny somary nahena olona reo anaty listy mpifidianana tato ihany nandeha nifidy tato nanahoana ny fanaraha-maso an'izay ny asa nalalaka ve sa nisy teritereny koa zany niatra tamin'ireo mpanara-maso fiarahamonim-pirenena nareo hoe observateur électoraux eo indrindratsika izao ho fanampikely ihany koa moa zany resaky ny présidente hoe ireo mpanara-maso reo zany dia niantotena araka ny fanazavanao ary efa tena nidina zany zay tany amin'ny ambovombe andreo satria tany nandehanako dia nijerevako an'le zavatra nisy dia marina tokoa le voalazanao fa zareo ihany no niantotena noho izany tsy hafananoatra izy zany amin'ny resaka hoe fivezivezena amina bureau de vote satria ny any moa zany toerana malalaka midadasika ny trano ihany koa somary miparitaditraka dia amina kilometatra maromaro zany vao mahitana bureau de vote hafa indray nefa io anatina commune anankiray ohatra dia izy zany tsy afaka nanao an'le hoe anara-masonerie raha zara raha navita telo na roa dia ariva ny andro nefa ohatran'le voaresaka teo iny rangaty ohatra nanao témoignage hoe izy nanara-maso ihany nanenjika an'le chef zapsiny ihany nandeha mizara vola fa tsy naharaka ntsony izy noho ny tsy fanana ny lasantsy avy eo dia avy eo tonga amina toerana anankiray ihany koa izy efa mity ny bureau de vote satria hoe amin'ny 12 dia efa mahatapitra efa vita ny fanisam-bato amin'ny 12 dia efa mihidy daholo ny bureau de vote zany hoe efa vita zany ny fividianana atao anatin'izay dia tsy hafananoatra izy zany teo ihany koa nisy toerana anankiray zany mpanara-maso ny voka-pividianana ny fisotro fividianana olona avy eo amin'ny justice CP ihany koa izy io ary izy dia tena nyteny mihitsy hoe tsy afa-manoatra noho ny fatahorana eo anivon'ny fiarahamonina zany mety ho fiantraikan'izay fanaraha-maso ataon'izay zany hoe any amin'ny tontolo ambanivohitra zany hitanao hoe tery le olona misy zany zavatra atahorany ao amboniny ao manery azy
tsy afaka hoe manatanteraka ny asany araka ny sitrapony sy ny tena zavatra misy marina zany. Everiko tsara ny afantaran'ny olona ny lisitry ny mpifidy dia nofarana tamin'ny 5 ny volana May. Izay zany zao dia mametra-panontaniana mihitsy satria eto tapo-tanàna Antananarivo tsy mila mandeha any Ambovombe androy na any Mahabo na any Dezaka be any fa eto tapo-tanàna eto amin'ny renivohitra Madagasikara eto dia nahitanay lisitry ny mpifidy nofaranana volana Aogositra. Izay nahita rehefa nanadiady hoe nisy lisitra nofaranana volana Aogositra. Io famaranana lisitra io ekena fandraikitra ny CENI fa tsy voatery ny CENI na ny président CENI na ny birao ny maharitra ny CENI manao azy fa nareny filohana CED reny dia efa mahavita azy. Ary eo no nampametra-panontanianay hoe fa naninona no tsy nifaranandrareo ny 5 ny volana May izy. Misy antony ao ary tsy maintsy hitondra fanazavana amin'izany moa zareo satria tsy maintsy hanao tatitra amin'izany izy amin'ny fotoana mamety azy. Izay ve izay vokatra samihafa zay ve zany niainga tamin'le hoe fikarakarana ny lisitra tsy nazava sa hoe nandritra ny fifidianana mihitsy vao niseho hoe lasa samihafa le vokatra sa hoe niainga avy any amin'le hoe lisitra tsy mazava hoe nisy ny nakatona volana Aogositra ozy izy nao na teto Antananarivo azy zany hoe fa niainga avy any ve zany kajikajy nahafahana hoe samihafa le vokatra io. Zay tsy dia mino hoe nisy kajikajy manahoana satria aza adino fa amin'izao andron'ny teknôlôjia vaovao zao sy manoloana ny abetsahan'ny kandida sy ny fitakiana samihafa tsy manana intérêt mihitsy ny mpikarakara hanao zavatra fahafa. Tsy mino zany zay hoe nisy kajy manahoana atao fa ny fahitanay azy fotsiny dia zao nisy tsy fitandremana nisy tandrevaka dia izay tandrevaka izay no lasa miteraka ahiatsy evanana ary mba hanalana ny ahiatsy evanana dia mila manazava ny CENI. Io moa zany na ny CED na ny CEC na ny CLRE na ny CER le rafitry ny CENI zany no teneniko eto no manao an'le tsy mety dia io tsisy olona te halalana zany fa ny CENI ny fantatry ny olona. Nanoisantsika ny vaovao dia nampahafantarina omaly ireo paikady fito ny volavolain'ny vondrony mpanabe sy Andro Rajoelina miara-miasa entina anarenana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny fanabeazana izay marary amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo Albertin Ramelarivo. Resy lahatra ny Vemarma na ny vondron'ny mpanabe sy Andro Rajoelina miara-miasa izay vondrona ny Sirena ny MMF fa ny fanafody entina manasitrana ny fanabeazana dia tsy misy afa-tsy niviana IOM fanabeazana tary ny filohany Andry Rajoelina. Ity vondrona ity izay efa melipatrana manerana ny nosy ary misy iray alina ireo mpampianatra mikambana amin'izao fotoana izao. Manentana ireo mpampianatra namany araka izany izy ireo anohy ny firaisan-kina entina anarenana ny tontolon'ny fanabeazana. Nampahafantarina androany ny paikady teknika izay hoentina manarina ny sehatry ny fanabeazana. Ny voalohany dia fanarenana ny fampidirana sy fiazonana an-tsekoly ny zaza malagasy rehetra tsy ankanavaka. Ny faharoa dia fanavaozana ny fandaharam-pianarana sy ny tety androm-pampianarana hifanaraka amin'ny filana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ny fahatelo dia famerenana ny asan'ny mpanabe mba hamatianana ny asa fanabeazana sy fampianarana ary fanofanana. Ny fahaefatra fampiankarana hananika ny fenitra 5% isan-jato ny arikarena anatiny na PIB ny tahapamatsiam-bola ny fanabeazam-pirenena. Ny fahadimy dia fanamafisana ny fanapaream-pahefana sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny fahaenina dia ny fametrahana ny lamima vaovao mikasika ny EPS sy ny fanatanjahantena an-tsekoly mba hananana tanora sangany amin'ny fifaninanana isan-karazany. Ary ny fahafito farany dia ny fanamafisana ny fanapariana ny teknôlôjia vaovao sy ny serasera na TIC hampandrosoana ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana ary ny fanofanana. Ny Vemarma no namolavola ireo paikady fito ireo izay nivoaka taorian'ny ny fiainona sy ny fandravonana ny hevitra ireo mpikambana miisa iray alina manerana nosy. Dingana manaraka ho ataon'izy ireo ny fanolorana amin'ny filompanorana ny IOM Andry Rajoelina ireo paikady entina anarenana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny toam-piasana vaovao izay aritra 3 taona ho an'ny mpanazava eto Madagasikara. Lohahevitra vaovao ihany koa no iainana mandritra izay fotoana izay dia tany
ny finoana oaping Gaëtan Andriatsilavo. Androany no ny famotoana teny Andrainarivo ny solitenana ireo mpanazava eto Madagasikara. Antony nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao-piasana izay aharitra 3 taona. Ankoatr'izay, fotoana nanolorana ihany koa ireo filohan'ny ekipa hiasa ao amin'ny foibe Pikambanana taoriny ny fivorinana tao ny volana Septambra lasa teo. Septambra dia nanatanteraka fivorim-be na Assemblée Générale ny Fikambanana dia tamin'izay no nanendrena ny fidianana indray avy amin'ireo solitena manerana ny nosy ireo ho filoha hitarika ny Fikambanana. Dia izay no atolotra eto izy mifidy ekipa ary androany nanolorana ireo ekipan'ireo. Misy ny fepetra ao anatin'ny fitsipika fototry mifehy ny Fikambanana, misy maromaro hoe mpitarika, misy dingam-piofanana koa ato aminay manaraka amin'izay olon'ny fiangonana, vavolombelon'i Jesoa Kristy ary olona manana vinavinam-pandaharana raha ho an'ny mpanazava manokana ny tenena. Ohatr'izay koa ny tilimeno tolotra fanabeazana manana politika entina ampandrosoana ny ankizivavy sy ny zatovovavy eto amin'ny firenentsika. Fikambanana manome asina sy sehatra ny ankizivavy sy ny zatovovavy ny mpanazava eto Madagasikara. Tanjona ny ampiakatra ho 7 alina ny isan'ireo mpikambana manerana ny nosy raha toa ka 5 alina izy ireo amin'izao fotoana. Fikambanana matanjaka miroborobo manome sehatra sy asina ny ankizivavy sy ny zatovovavy tonga azy ireo olom-pirenena vanina vonona vavolombelon'i Jesoa Kristy mandray andraikitra anovany tontolo ho tsaratsara kokoa hatrany. Ny fanampinay izany dia afaka 3 taona izay ankalazan'ny fikambanana ihany koa ny faha-valopolo taonany dia ho tody 7 alina ny mpikambana raha 5 alina iza. Ankalazaina ao anatin'izao fotoam-piasana vao nisokafana izao ny faha-valopolo taona ny orenan'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Efa maro no nandalo tao anatin'ny fikambanana nandritra izay 20 taona izay. Ny faha-20 hatramin'ny faha-30 ny volana Septambra ho avy izao kosa no fiofanana ho an'ireo mpiandraikitra mpanabe iandrasana mpiofana 700 avy amin'ireo faritany rehetra ahitana mpanazava. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavasotra isika orenan'izay ny atantsika ny fanolorana ny fanomezana ny loka nandritra ny fifanana La Plume Stylex 24 arivo. Eo ihany koa ny tanterahana androany fifantenana faharoa tamin'ny Miss Jeunesse Madagascar Antananarivo. Rehefa avy eo ary. Cassia's Beauté révèle votre beauté. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce au Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Araky ny hitantsika teo eny Aichiko izy indray no oranantsara rahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao dia fantatra ny laharana voalohany tamin'ny fifanana asa soratra amin'ny teny frantsay La Plume Stylex 24 arivo tanterahana tamin'ity androany ity ny fanomezana ny loka. Albertin Rabelarivo. Son trait de visage hexagoné, son cœur en mousse me satisfait. Ses yeux brillants et jolis choux, ainsi que son nez, Tana et son nom, Tana est parfait. La beauté de Tana, io no loha hevitra nentina ny faninanana nandritra ny La Plume Stylex 24 arivo andiany voalohany. Fifaninanana asa soratra tamin'ny teny frantsay nanomboka tamin'ny 2 oktobra ary ny farana androany 12 novambra 24 arivo. Miisa 70 ireo mpandray anjara ary ny 17 no tafiakatra tamin'ny dingan'ny famaranana.
Ny amin'ity andro an'ity dia fizarana ny lokan'ireo izay nandray anjara tamin'ny concours La Plume Stylix 2018. Ty fifaninanana ty dia fifaninanana asa soratra amin'ny teny frantsay ho an'ireo izay rehetra tia manoratra. Ny antony nanaovana ihany ity fifaninanana ity dia efa hitasika fa maro ny olona liana amin'ny resaka fanoratana. Dia ny lohahevitra tamin'ity première édition ty dia ny La Beauté de Tana na ny Hakantona Antananarivo. Izy ity zany dia nataony manokana mba hamoahana ny hatsaran-tarehiny eto Antananarivo. Ny critères zany ny tsarana anazy dia ny grammaire, ny orthographe, ny originalité an'ilay asa soratra sy ny hatsaran'ilay asa soratra. Izay zany no ny tsarany anazy sy ny tsaran'ny ny olon-drehetra azy teo amin'ny site web sy nanomezan'ny olona noty ny ireo asa soratra. Ny asa soratra iray zany dia noraisinay daholo na texte, na poème, na article, na récit noraisinay avokoa. Ny maximum tamin'ilay izy dia 10,000 mots, 5,000 mots zany raha no maximum indrindra. 67, oui, je t'ai laissé sans nouvelles. Voilà, 6, 7 ans que je me suis fait la malle. Que veux-tu? Tu m'oppressais, infesté, trop sale. Des bars, des bruits, des beuveries infernales. I amina masindrazana no nahazo ny larana voalohany, Andriamanantsona Solorado larana faharoa. No tanterahana tamin'ity andro an'ity ny fanolorana ny loka ho azy ireo, ary itoy hatrany ity fifananana asa soratra amin'ny teny frantsay ity, ary isy ihany koa ny amin'ny teny malagasy raha ny fanazavan'ny mpikarakara amin'ny andiany faharoa. Mandidina ny resaka fifaninanana izay hatrany dia nitanterahana tamin'ity andro an'ity tety amin'ny fibe toeran'ny Cool TV FM fifantenana faharoa amin'ny Miss Jeunesse Madagasikara Antananarivo. Niarany tepitepy tamin'ireo mpandray anjara ireo ray aman-dreny ary samy manana ny fomba nanalan'ny tahotra ireo mpandray anjara nandritra izay fotoana izay onona saina. Ny anarako dia Rakoto Arson Satriniaina Rosana Kelly 20 taona taona voalohany eo amin'ny resaka fitantanana ao amin'ny Sainte-Mady. Ny antony nanaovako an'ity fifaninanana ity dia te hisolo tena ny Madagasikara ary tia mifaninana koa dia izany indrindra no nandraisako anjara tamin'ity fifaninanana ity. Niditra tamin'ny fifantenana faharoa ny MJM na ny Miss Jeunesse Madagasikara Antananarivo. Niarany tebiteby tamin'ireo mpandray anjara ireo ray aman-dreny nanaraka ireo zanany teto amin'ny Cool TV FM. Eny tompoko misy fitebitebena tokoa amin'ilay ankizy satria izy mahazazazy zany dia mba ohatrany hoe te hanao ohatrany ankizy izy dia voaboatra kely. Taintaina ka tena mitaintaina mihitsy hoe ahoana ary no ahafahany hoe mba tonga n'ity zanako ity mba tafakatra amin'ny dingana manaraka zany dia tsy maintsy mitaintaina ianao ary tena misy fihetseham-po mafy mihitsy. Tena misy mihitsy ary ilay mpanaraka mihitsy ny arany tena mitaintaina satria arak'ilay nambarako teo hoe misy surprise kely omaly dia tena tafiakatra amin'ilay deuxième casting izy dia mitaintaina be hoe tafiditra amin'ilay demi-finaliste ve satria izay zany aloha nitandrina indray zany aloha atsyeto. Tena mitebiteby tena mitebiteby ohatrany hoe voiano mitoe tonga ary mitoro dia lasa ianao indray mivadika lasa marary kibo tao. Samy manana ny fomba ifehezany ny tahotra sy ny stress ireo mpandray anjara teo am-piandrasana ny fisehoana izy ireo teo anoloan'ny mpitsara. Tsy maintsy niezaka ny gérer an'ilay tahotra satria raha matahotra ianao dia tsy misy zavatra vitanao mihitsy ao dia na zavatra ho tenena sy ny démarche lasa diso dia miezaka. Gérer an'ilay tahotra angamba niezaka natao an-tsaina fotsiny hoe tsy maintsy vita dia miezaka courage dia tsy dia sarotra nanala an'ilay tahotra na dia enjakenjana kely ihany. Tahotra sy ny stress misy kely ihany le fa par rapport amin'ny omaly mba sava ihany ny stress satria hoe mitovitovy amin'ilay omaly le atao androany dia mba tsy dia stressé loatra fa misy kely ihany. Ny tamaly aloha tena hoe nisy fa androany moa efa mba mipasy an'iny omaly iny dia efa mba niekena kely le izy fotsiny zany mba raha tsy basena amin'ilay resaka hoe compétition le izy dia aminah manokana aloha zany dia mandeha tsara foana le izy. Taoriany
tamin'ity fifantenana faharoa ity 27 ireo mpifaninana tafiakatra amin'ny lalao manasa-dalana izay ho tanterahana ny alahady 9 desambra izao. Arahinao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV manomboka rahampitso alatsinainy 9 novambra isaky ny amin'ny fitora sasany arivo ny horonan-tsary nanomboka tamin'ny fifantenana voalohany. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. Tontolon'ny fanatanjahantena nivokatra teo amin'ny taranja rally Tour de Tana izay nikarakarain'ny Azatana sy nivokatra ny trophée international de Madagascar sokajy kartine no izay natao fitetsy amin'ny circuit SRK Mercedes no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity aroary. Eo amin'ny taranja rally ny farana tamin'ity androany ity ny manche farany fiadiana izay ho tompon-dakany Madagasikara amin'ny rally Tour de Tana andiany fahavalo amby folo izay nikarakarain'ny Azatana. Itaina sy Tovoery nitondra ny Subaru Impreza classe M12 no nahavita ny fepitona tsara indrindra. Ora iray sy 7:20 minitra sy 7:20 sekondra. Naray ny Rivo Siando nitondra Subaru Impreza classe R4 tara 40 sekondra taorian'ny ilarana voalohany. Samy nanana ny paikady ireo mpanamory tsirairay avy tamin'ireo épreuve spéciale. Afapo ihany koa izy ireo tamin'ny lalana sy ny fikarakarana. Nety daholo ihany le izy fa ny tena marina koa tsy azo mihitsy le R4 aloha niezaka ihany fa mifanakaiky ihany rehefa tsara ny lalana fa tamarenza mba mifanao 1 seconde et demi teo zay fa ny ankoatray raha voanina tsy azo mihitsy izy zay dia nizoe tamin'le fiabilité le tobile fotsiny dia zay le voalohany le zoma tena ratsy fa dia nivoaka atao fotsiny hoe tsisy problème zay le natao inona palaily be tamin'ny rivo tao izy nivery fotoana be dia tsy maintsy nanenjika be izy taty dia zay navaky an'le pneu. Izy ny tena marina zany dia gérer koa zay satria fantatra hoe sarotra be le rally dia ratsy ny lalana ohatr'izany dia somary sabotsy zay mbola calme kely dia niezaka tsy nanalavitra ny tamin'ny classement zany dia andrana lahady zay no tena hoe mba niataka zany dia zay vokany. Tobile zany ny androany lahady mbola frais tsara mbola tsisy pepa mihitsy dia mba afaka niataka tsara. Araka izany Itaina sy Tovery no tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ity taona ity. Nizotra araka ny tokony ho izy ity dernière manche ity hoy ny mpikarakara avy eo anivon'ny Azatana. Tamin'ny ankapobeny aloha zany dia azotra soma tsara ny rally Tour de Tana tamin'ity taona ity na nisy ary ny indrokely mpandrafitra ho itsika satria problema nisy foana tena tsefatsefany teny fa niezaka foana izahay mpikarakara mitondra solution mba hampirindra an'ilay lalao. Izahay koa dia tena afapo tanteraka ary faly tena faly izahay navita n'ity dernière manche ity betsaka ireo sakana tamin'ny voalohany fa vita izy ity androany dia faly tokoa izahay. Tratran'ny tanjona. Eo amin'ny kartina kosa indray, araka ny fanandrasany maro, no tontosaina androany ny trophée international de Madagascar sokajy kartine izay fifananana farany tamin'ity taona ity no tontosaina teny amin'ny circuit SRK Mercedes. Maro ireo mpandray anjara, nahitana kategorie élite vo, kategorie senior, kategorie cadet ary ny kategorie minime. Nisy ihany koa ireo mpanamory avy any ivelany. Androany nafinaritra ny course, tsy mo course tena mafy. Trophée international de Madagascar. Tamin'ny manche pré-finale c'était voarako hihaja sy John. Enfin bon, après moi les pré-finales nisy des cafouillages keliny de j'en ai un peu en profité pour entrer. Fa nafinaritra ny course. Raha nivokatra dia Tomi no teo amin'ny larana voalohany tamin'ity trophée international ity. Warainao ny alarobia fa 20 ny volana novambra izao ao anatin'ny fandarana mekamag ny Antsipriany momba ity trophée international de Madagascar tamin'ny kartine ity sy ny Tour de Tana andiany fa 20 teo amin'ny taranja rally. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia maherin'ny Rayetsy ireo gilet jaune nanao fihetsiketsehana omaly sabotsy tao front tsara ny fanisana
teny amin'ny place Beauvau betsaka ireo zavatra simba tamin'ny izany nomelohan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny herisetra ny tranga fanadina. Fiara be camion iray no may eo ampovoan-dalan'ny Champs-Élysées omaly sabotsy. Feu tricolore simba tanteraka, pavé an-dalana maro no miongotra. Tsy fantatra intsony ity lalana manana ny maha izy azy ity omaly ary lasa toerana ifandonan'ny gilet jaune sy ireo mpitandron'ny filaminana. Tsy nanao ninina ratsy izahay, miandry fotsiny ary milamina izahay fa ry zareo no nitoraka grenady. Maro ireo niezaka nanavitra izay azo avotana indrindra ireo mpivarotra eny an-toerana. Nandritra ity fihetsiketsehana faharoa lehibe izay nataon'ny gilet jaune ity, afo maro no nivonjen'ny mpamonjy vonina teny amin'ny Champs-Élysées. Maro no nanenany herisetra ary nomelohan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron izany ary nilaza ny fahamenarany tamin'ny alalan'ny Twitter nataony. Misaotra ny mpitandron'ny filaminana nanao ny asany ao. Fahamenarana ho an'ireo nanao herisetra indrindra tamin'ireo olom-pirenena hafa sy tamin'ny mpanao gazety, ireo manao tsindro ho an'ny olom-boafidy ireo. Tsy misy toerana ho azy ireo ao anatin'ny République. Tsy maintsy mbola hitoy ny hetsika ary mbola hiamafy azy indrindra raha mizingizina amin'ny heviny ireo. Tamin'ny alalan'ny lacrymogène sy rano mahery vaika no nanosehan'ny mpitandron'ny filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana izay mitady hiditra eo amin'ny place de la Concorde ary andeha eo anoloanan'ny lapan'ny Élysée izay voadidin'ny mpitandron'ny filaminana tanteraka. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ny ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soava magnandro dia veloma amin'ny fodalo tompoko. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.